Ampifaliana mandrakariva trany ny arabananao tafaverina somatsara indray eto amin'ny pejy zava-manahiran'ny vehivavy araka ny hitantsika eto amin'ny écran moa izany dia fampianarana soratra masina faha 7 momba ny tantaran'i Naomi izay mitohy amin'ny fampianarana an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly efa narahantsika nanomboka tany amin'ny volana novambra tamin'ny taona lasa fa nitapahantsika kely izy tamin'ny volana marsa teo satria andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ny 9 marsa izay nankalazantsika tao anatin'iray volana manontolo dia toriteny fampaherezana no nentintsika nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tamin'iny volana marsa iny dia tohizantsika indray izany amin'ity volana avril ity ny fianarana an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly nanomboka tany amin'ny Eva. Dia Naomi no ianarantsika androany arak'izay voasoratra ao amin'ny Rota toko voalohany 7 izay vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe homeny Jehovah tokantrano anie ianareo ka hahita fiadanana amin'izay trano ny vadinareo avy. I Naomi no niteny an'io teny io ny tsodrano ny vinanto vaviny anankiroa dia i Rota sy i Orpa. Dia hoy ianao hoe fa ahoana koa ary izany rafozam-bavy mitsodrano ny vinanto vaviny mba homeny Jehovah tokantrano izany. Angamba matoa manana vinanto izy tsy fa hoe vadiny zanany izany reto vinantony reto ka hoe homeny Jehovah tokantrano ahoana indray. Tena tsara fipetraka ilay fanontaniana raha mbola tsy nahafantatra ny tantaran'ny Naomi mihitsy ianao mbola tsy nahafantatra ny tantaran'ny Rota mihitsy. Ao amin'ny bokin'ny Rota iray amin'ireo boky anankiroa ao amin'ny baiboly nampitondraina ny anaran'ny vehivavy no misy ny tantaran'ireto telo vavy izay karazana tena acteur principal reto. Vitsina ihany ny vehivavy acteur principal ao amin'ny baiboly fa matetika satria tao anatina tontolo patriarkaly na ny fiainan'ny jiosy na ny tontolo nanoratana amin'ny baiboly dia matetika ohatran'ny atao personnage secondaire foana ny vehivavy. Fa amin'ity bokin'ny Rota ity sy ny bokin'ny Estera izay ianarantsika koa amin'ity volana avril ity dia tena actrice principale ny vehivavy. Ka matetika koa amin'ny bokin'ny Rota dia i Rota foana ny tena resahana. I Rota ilay vinantony Naomi. Efa nianarantsika teto amin'ny pejy ny momba ny Rota satria iray amin'ireo matriarka 5 izay nianarantsika voalohany indrindra teto amin'ny pejy i Rota. Fa androany dia ilay rafozam-baviny i Naomi indray izany no tena hojerentsika ny fiainany sy ny lesona ianarantsika avy amin'ny tantaram-piainany. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny lesona nefa dia fitiniko kely izany ny tantaran'ny Naomi hoe ahoana koa ary izany rafozam-bavy mitsodrano ny vinanto vaviny roa be izao mba samy ahita tokantranony avy izany. I Naomi izany araka ny voalazan'ny mpikaroka teolojika maro dia isan'ny taranaka Joda izy. Izay moa ny ianarantsika voalohany misesy ireo vehivavy ao amin'ny baiboly dia ireo vehivavy avy amin'ny taranak'i Abrahama, Isaka, Jakoba, Joda hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy. Ka na dia tsy anatin'ilay tetiarana lazainy Matteo toko voalohany aza i Naomi sy ny vadiny dia voalazan'ny mpikaroka maro noho ny tradisiona kristianina sy jiosy hoe taranak'i Joda koa izany izy na dia tsy tanatin'ireo ilay voatonona amin'ilay taranaka 712 ireo fa ny taranak'i Joda moa izany tsy hoe dia iny mitohy zanaka raika iny foana fa hitantsika tamin'ny tetiarana sy mbola hojerentsika amin'ny tetiarana rehefa avy eo misampatsampana marobe ilay izy dia ireo vehivavy avy amin'ny taranak'i Joda rehetrarehetra izany no ianarantsika mitohy aloha. Fa apetrako eto tsara ity mapy amin'izao fotoana izao ity satria
ny araka ny lazaiko tamin'ny vao nanomboka antsika nianatra ny tantaran'ny Eva dia tsy tena nisy tsy voapirofo archéologiquement hoe tena nisy tokoa i Adama sy i Eva ilay voalazan'ny baiboly satria ny fikarohana archéolojika zany hoe siantifika manapirofo ny tena nisy ny zava-manan'aina teto amin'izao tontolo izao dia efa taty aorianan'ilay safi-drano lehibe voalohany teto amin'izao tontolo izao araky ny finoany kristianina sy ny jiosy sy ny silamo moa izay samy mino ny tantaran'ny testameta taloha dia io lay lazain'ny baiboly sy ny coran sy ny tora hoe lay safi-drano tamin'ny andron'ny Noa dia tsy nisy pirofo archéolojika tsony zany hita talohan'io fotoanan'ny safi-drano io satria rava izay pirofo karazana pirofo siantifika rehetra fa nanomboka taty afaran'ny safi-drano zany nanomboka tafaran'ny Noa izay vao tena voapirofo ny akamaroany tantara ao amin'ny baiboly fa tsy avy amin'ny angano tahaka ny tantaran'ny Adama sy Eva tsony. Dia i Naomi zany dia avy amin'ny taranak'Israely zany hoe nipetraka taty Israel izy le tena Israely amin'izao andro iainantsika izao mihitsiny fa nisy mosary tany Israely tamin'ny andro niainan'izy ireo dia nanapa-kevitra i Naomi sy ny vadiny sy ny zanany roa lahy fa handeha hifindra any Moaba. Ity ilay Moaba tsy lavitra ny tanànany Betlehema ilay nisy anazy izy fa tamin'io fotoana io dia isany ao anatin'ny tanàna Ezipta moa zany no ampira lehibe indrindra tamin'izany dia ireto tanàna rehetrarehetra reto Aleksandria izay renivohitry ny Ezipta sy i Sinay ity moa ilay Sinay ilay rehefa nivoaka avy taty Ezipta ny zanak'Israely dia tato an-tendrombohitra Sinay no nandray an'ilay 10 izay vao niditra tamin'ny tany Kanana izy dia tena zavatra misy amin'izay zany ilay tantara resahana manomboka eto fa tsy angano niainga avy tamin'ny angano babiloniana toy ny namoronana ny Adama sy Eva intsony. Dia i Naomi zany sy ny vady aman-janany no niainga avy taty Betlehema nifindra tato Moaba dia mazava ho azy moa rehefa lehibe ny zanany roa lahy dia nahakavady ho an'ireo zanan'ireo tao amin'ny tanàna io tao ny fomban'ny Israely mandraka ankehitriny indrindra izay jiosy dia tsy tokony manambady firenena hafa mihitsy ny zanak'Israely fa ry zareo samy Israely ihany no mifanambady fa noho i Naomi mivady zany nandeha nila ravinahitra tany Moaba dia nampanambadiany vehivavy Moabita zany hoe i Rota sy i Orpa zany ilay vinavaviny Naomi dia tsy vehivavy Israelita fa vehivavy Moabita. Efa hitantsika nanomboka tamin'ny taranaka niterahan'ny Joda koa zany fa tsy Israely Tamara, tsy Israely koa ilay zanaky soa vadin'ny Joda voalohany fa vehivavy Kananita zany hoe ilay taranak'Israely ilay razamben'i Jesosy izay atao hoe taranaky Davida taranak'Israely zany dia efa rasin'ny fangaro hatrany amin'ny Joda. Io ilay mahazanak'Israely any Jesosy ilay Mesia izay inotsika kristianina fa teo moa no mampisaraka ny jiosy sy ny silamo sy ny kristianina dia ny fametrahana ny toeran'i Jesosy hoe amintsika kristianina Jesosy dia tena Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, amin'ny silamo sy ny jiosy izy dia amin'ny silamo moa zany izy dia hoe mpaminany lehibe fa amin'ny jiosy izy dia tena hoe Nazareanina avy any Nazareta fotsiny zany. Ka mila averiko tsara zany izay tantara izay mba azahoantsika tsara hoe nahoana moa i Naomi ilay rafozam-bavy Israelita no mitso-drano ny vinantovaviny Moabita anankiroa rehefa maty ny zanany roa hoe
hahita omeny Jehova tokantrano anie ianareo. Zany hoe tsy nitazominy fotsiny tahaka ny fitaka izay nataony Joda tamin'ny Tamara vinantovaviny hoe amin'ny fomba Israelita rehefa maty vady ny vehivavy dia miandry halainy rahalan'ilay lehilahy ho vady indray hamelo maso an'ilay maty na rahalahy ray tam-po na havana akaiky na lavitra rehefa tsy misy ray tam-po intsony izay ilay nianarantsika tamin'ny tantaran'ny Rota. Izay no nahatonga ny Boaza izay isany mbola misy firohim-pihavanana tamin'ny Naomi afaka naka vady an'i Rota namelo maso an'ny ilay zanaky Naomi maty ka Boaza zany no karazana Mesia namonjy namelo maso ka nahatonga ny taranaky Naomi tonga hatrany amin'ny Jesosy. Fa araka ny efa nilazaiko teo efa nianarantsika ny momba ny Rota, manasa anao hiverina hijery an'izany raha mahaliana anao, fa androany dia i Naomi no tena hojerentsika hoe rafozam-bavy manao ahoana ity Naomi ity no tena hoe tiany reto vinantovaviny reto, na dia efa maty aza ireo zanany roa lahy izay nahavinantony anazy ireo, ary tena mbola notsofiny rano izy ireo mba hahita vady indray, fa tsy nitazominy amin'ilay fombafomba Israely hoe tsy mahazo manambady intsony rehefa tsy misy haka vady anareo ny iray firenena aminay, fa tena nomeny fahafahana reto vinantovaviny reto, tena nitsofiny rano tamin'ny fony tamin'ny fitiavana. Isan'ny lesona lehibe ianarantsika androany zany io no tokony modelin'ny fifandraisan'ny rafozam-bavy sy vinantovavy kristianina, na dia normalizevany fomba malagasy sy ny fomba maro maneran-tany aza, fa ny vinantovavy sy ny rafozam-bavy dia toy ny mpifandrafy. Fa amin'ity lesona ianarantsika androany ity zany dia tena ny tokony fifandraisan'ny vinantovavy sy ny rafozam-bavy kristianina no ianarantsika amin'ny tantaran'ny Naomi. Fa tsy izay fotsiny ihany, fa misy lesona telo lehibe anankiray ilay resaka vinantovavy, fa ny faharoa lesona roa lehibe ianarantsika vehivavy androany dia momba ny troaveny fahotany vehivavy. Troaveny fahotana, izay ilay titra eto ambony eto. Tsy haiko ianao na fa efa naheno mitovy aminahy, fa za dia matetika maheno tamin'ny toriteny tany Madagasikara, indrindrandrindra ny momba ny hoe ny fahotana telo lehibe indrindra matetika mpahazon'ny kristianina, hoy ny mpampianatra lehilahy mitodika kokoa amin'ny lehilahy ozy ny fijerin'ny mpampianatra soratra masina feminista azy dia voalohany vehivavy hono ny voalohany fakam-panahy-pahazon'ny lehilahy. Ny lehilahy dia tena tia vehivavy sy matetika fitahan'ny vehivavy, hono dia tena akana tantara amin'ny Baiboly mihitsy hoe Eva namitaka ny Adama, Samsona dia vao fitaka ny vehivavy, ry Davida sy ry Solomona dia noho ny fakany vady vehivavy marobe no nampivadika anazy tamin'Andriamanitra, sy ny sisa sy ny sisa. Izay ilay efa averimberintsika eto foana hoe misogynie, fanaratsiana vehivavy sy fanomezan-tsiny vehivavy foana, dia lazaina fa vehivavy no ve fahotany lehilahy voalohany ao amin'ny fahotany lehilahy kristianina voalohany. Dia ny ve faharoa hono, ny fahotana faharoa ve faharoa dia ny fitiavam-bola. Ilay voalohany teo zany fitiavam-behivavy, izany hoe tsy tafiditra anatiny zany ny vehivavy, fa karazana hoe fampianarana patriarkaly
entin'ny lehilahy ho an'ny lehilahy. Zay ny anaovako an'ity tableau ity, nizaraiko tsara mihitsy hoe amin'ity fafana voalohany ity zany dia ilay 3V-ny lehilahy, fa amin'ity fafana faharoa ity ilay tena ianarantsika androany ilay 3V-ny fahotan'ny vehivavy kristianina malagasy. Ilay 3V-ny fahotan'ny lehilahy fitiavam-behivavy fitiavana vola ary fitiavana voninahitra. Zany hoe ilay fitiavana vehivavy filany tena nofony naturel maha-lehilahy anazy hono. Ny V faharoa indray dia manomboka misokatra ao amin'ny ankohonany. Rehefa ny lehilahy zany ilay natao mpiampamelona ny ankohonana dia mora tratra ny fitiavam-bola ilay V faharoa. Ary ny V fahatelo mivelatra kokoa ivelan'ny ankohonana eo amin'ny fiarahamonina dia ny fitiavam-boninahitra. Ny lehilahy zany tsy hoe rehefa manana asa fotsiny izy sy manana vehivavy fotsiny dia ampy anazy, fa mila asa misy toeram-boninahitra izy vao tena afa-po. Mila amin'ny asa fanompoana izy dia tena mila titra toeram-boninahitra zay vao tena afa-po hoe vita ordinasiona mihitsy zay vao tena lehilahy pastera manam-boninahitra eo amin'ny fiarahamonina. Tsy hidirako lalina zay satria mino aho fa maro anareo no efa naheno an'izay ary tsy voafaritra loatra mihitsy ny raha hoe tena plus précisément ho an'ny lehilahy io. Fa androany aho amin'ny maha-mpampianatra soratra masina féministe mijery manokana antsika vehivavy dia hiresaka V3 ny fahotantsika vehivavy indray. Ary ny mahagaga nataoko menamena be mihitsy tafiditra anatiny foana ilay vehivavy na amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy, fa ny toerana misy anazy ny samihafa. Amin'ny lehilahy izy ilay fitiavam-behivavy fitiavan-tena no mampamitatra lasa fahotanan'ilay vehivavy, fa amin'ny vehivavy kosa dia ny toerana nametrahan'ny fiarahamonina antsika vehivavy no mahaveny fahotanany mahavehivavy atsika. Ny faharoa, satria atsika vehivavy matetika ny fijerin'ny fiarahamonina sy ny aty ivelany lavitra be aty aloha no ngeza be amintsika, important be amintsika. Ianarantsika amin'ny antsipiriany rehefa avy eo no mahafahotana an'izany. Ny faharoa dia mifandray mivantana amin'ilay tantaran'ny Naomi sy ny vinavaviny Rota sy Orpa. Isika vehivavy koa rehefa hoe vinanto izay dia tena lolohavina tapon'ny loha ka aneketsika ho hitsatsahana sy atao tsinotsinona ao anaty tokantranontsika mihitsy matetika ny rafozana, indrindra fa ny rafozam-bavy na dia efa manara-roatra sy manao ny tsy izy izay normalisen'ny fiarahamonina aza. Ary ny V voalohany izay tena fahotantsika vehivavy maro ny vehivavy na manambady na tsy manambady dia ity resaka vady. Ny manambady moa zany ho jerentsika amin'ny antsipiriany rehefa avy eo no mahafahotantsika vehivavy anazy ao anatin'ny manambady, fa ny tsy manambady koa dia tena fady ranovana mihitsy mieritreritra hoe dia tena tsy olombelona, tsy vehivavy feno mihitsy za raha tsy mahita vady. Izany antsoina hoe mademoiselle zany ohatran'ny hoe tena fady ranovana mihitsy ianao fa mila antsoina madama manambady izay vao tena vehivavy. Ho jerentsika amin'ny antsipiriany ireo V anakitelontsika vehivavy ireo androany ny ametrahan'ny fiarahamonina ny toerantsika vehivavy ny fipetrahantsika mahavinantovavy ary ny voalohany indrindra dia ilay fipetrahantsika maha vady na ny areti-tsaina ateraky n'ilay pression apetraky ny fiarahamonina rehefa manapa-kevitra ny tsy hanambady na mbola tsy manambady ny vehivavy. Ary amin'ity fafana fahatelo ity no tena ahitantsika amin'izay hoe inona no vahaolana 3A, tsy 3V ilay olana zany
ilay zava-manahirana fotsiny no resantsika androany fa ilay vahaolana 3A ho antsika kristianina rehetra na lehilahy na vehivavy dia voalohany ny tokony tiavantsika an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Izay ny didy lehibe indrindra hozy Jesosy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho, ary ny didy faharoa lehibe indrindra hiantona ny didy rehetra dia hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ilay tahaka ny tenanao matetika fahafatsika io. Matetika tsika vehivavy dia mieritreritra fa ny hafa, ny vady, ny zanaka, ny raitapo, ny rafozana no tokony tiavina mihoatra fa tsy tahaka ny tena. Izay no mahafahotantsika vehivavy, ilay tsy mahay mitia ny tenantsika tahaka ny itiavantsika ny hafa. Antsika vehivavy malagasy indrindrandrindra mora kely amintsika ny mitia ny hafa satria mbola kely antsika dia efa ampianarina milalao saribakoly, mbola zazakely tokony karakaraina iny ianao dia efa ampianarina mikarakara sarisarin'ny zazakely. Dia mora kokoa amintsika vehivavy malagasy indrindrandrindra ny tia sy mikarakara ny hafa dia lasa fahotantsika ilay tsy tia sy tsy mikarakara ny tenantsika. Ireo lesona telo ngezabe ireo no ianarantsika androany, ny 3V ny fahotantsika vehivavy malagasy, ny ametrahany fiarahamonina ny toerantsika vehivavy, ny fipetrahantsika amin'ny toerana efa tsy izy intsony amin'ny mahavinanto vavy, ary indrindra ny fipetrahantsika amin'ilay mahavady ka tsy mifanaraka intsony amin'ilay tokony iainantsika kristianina, hoe ny tokony tiavina voalohany dia Andriamanitra aloha, izay vao ny tenantsika dia ny fomba hitiavantsika ny tenantsika tahaka ny tenantsika no tokony hitiavantsika ny hafa fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Amin'ny maha-fampianarana soratra masina anazy moa, fitiniko malakilaky fotsiny ireo efa nianarantsika hatrany am-boalohany mba hametrahantsika kadra hoe aiza ho aiza indray ara ny toerana misy an'i Naomi hatrany amin'ny Eva. Efa nianarantsika fa nampiko karazana resaka ny teolojia moa amin'ny maha-siansa anazy dia sady mampiasa an'ireo fahalalana siantifika izy, izany hoe tena manao fikarohana mihitsy koa izany ny teolojiana miarkeolôga sy ny historiana, mamina viana fa tsy manana daty eksakta tahaka ny siansy rehetrarehetra hoe tamin'ny oviana moa ilay niforonan'izao tontolo izao sy niforonan'i Adama sy Eva, na dia niainga avy tamin'ny angano babiloniana aza ilay hoe Adama sy Eva, satria ilay hevitra ilay anarana amin'ny teny hebreo hoe Adama, Adama sy Eva, ilay antsoina hoe tsy Eva mihitsy moa izany izy amin'ny teny hebreo, efa tsy idirantsika lalina izay fa lasa lavabe ny fampianarana, fa namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany na ny nisiany olombelona voalohany teto an-tany izany dia tany amin'ny environ misy décalage-ny be 4 millions na 1 million d'années talohan'ny Jesosy Kristy tany. Hatreto izany antsika mbola tsy miresaka mihitsy ny testameta vaovao, fa tiako anehoana amintsika rehefa nisaoty antsika nanao an'ilay toriteny taty amin'ny testameta vaovao dia any amin'ny 6 millions d'années any izany na 4 millions d'années azafady, 4 millions sy any amin'ny 6 000 années any izany no elanelan'ny tantara ao amin'ny baiboly sy ny andro iainantsika ankehitriny, raha hanao kajikajy matematika antsika amin'ny resaka taona. Apetrako aty mba ilazako amintsika hoe tsy anganongano intsony ny tohiny, fa rehefa atambatra ny fahalalana siantifika sy ny
zavatra voalazan'ny baiboly dia misy lôjika ihany ao. Be dia be moa amin'izao andro iainantsika izao indrindra moa izay mieritreritra ny tena hoe siantifika hono no lasa mirejete tanteraka ny baiboly noho ny hoe tsy lôjika amin'ny siansa hono ny zavatra resahan'ny baiboly. Ataoko hoe hono ilay izy satria izaho manokana dia mieritreritra ny tenako ho siantifika. Dadanay sy mamanay samy mpampianatra siantifika. Samy nampianatra matematika dadanay moa sady nampianatra fizika. Zahay telo vavy zany tena lasa tia matière siantifika. Zay nahatonga anahy nianatra informatika aloha zany za talohan'ny mianatra teolojia. Zandrinay roa vavy nianatra matematika ekonomia ny anankiray rehefa anontaniako izy dia hainy tsara manazava amin'ny fomba siantifika hoe fa maninona moa zany nitsandam-bolantsika ariary ity no natao ambany be ohatran'io dia ny dolara sy ny euro natao ambony be. Dia mahita fanazavana siantifika ekonomika izy amin'ny maha nianatra matematika ekonomia anazy hoe misy resaka hoe volamena tsika zany hono no natao lohana ekonomia international. Voavaliny ilay izy amin'ny fanazavana siantifika fa tsy voavaliny tahaka ny fanazavany mpanao science sociale sy manao étude économique. Indrindra zahay amin'ny lafiny teolojia so raha mijery hoe misy injustice io fomba nitondrana ny ekonomia hatrany amin'ny fanjanahantany io. Zany hoe samy amin'ny lafiny fampiasany ny siansany ny ataoko hoe siansa tsirairay raha ataontsika raha faritana ao anatin'ny siansa zany ankehitriny ny teolojia. Dia ohatran'izay koa ilay zandrinay anankiray zao nianatra gestion izy gestion et finance dia miasa amin'ny banque izy amin'izao dia hainy koa zao ny manazava araka ny departementany gestionnaire anazy hoe ahoana moa no mahatonga misy transaction samihafa, misy frais samihafa, misy créena carte bancaire, misy tsy haiko frena inona surtout raha transfert international, misy fotoana mandefa vola raha kelikely ohatra za avy aty États-Unis makany amin'ny Madagasikara, indrindra raha mandefa vola avy any Madagasikara makany États-Unis dia mihoatra lavitra noho ny vola alefa ny frais andefasana anazy noho ny hoe makaty amin'ny tany be sandam-bola ilay vola noho ny midina makany amin'ny kely sandam-bola. Voavaliny araka ny lôjikany gestion ny finance bancaire ny zareo sy ny loi ny tsy haiko banque internationale zareo ilay izy fa tsy voavaliny hoe maninona moa no natao an'izany ilay système économique mondial. Izay mahaliana kokoa anay teolôjiana no mandinika anazy. Miteny an'izany rehetrarehetra zany hitenenako hoe tsy voatery hifamototra foana ny siansa, ny théorie scientifique sy ny voalazan'ny baiboly ka mahatonga anahy afaka maneho daty amintsika araka ny fikarohana siantifika eto hoe ny miainandry-Adama sy Eva araka ny théorie scientifique zany dia niforona tany amin'ny 4 millions d'années tany ho any hoe no nisy voalohany aloha ny ranomasina sy ny tendrombohitra zay vao nisy ny olombelona. Mitovitovy amin'ilay hoe 7 andro namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Io koa moa zany tsy tena hoe andro araka ny fanisana androntsika ankehitriny satria ny fotoana, ny temps linéaire zay namboarin'ny zanak'olombelona noforon'olombelona araka ny sain'ny zanak'olombelona dia tsy ilay fotoana amin'Andriamanitra. Satria marobe zany mametra-panontaniana hoe ahoana zany ireo olona talohan'i Jesosy ireo zany ahoana ny hamonjena anazy dia ozy ny teolôjiana siantifika mamaly hoe isika olombelona no namaritra hoe misy an'izany temps passé tsy miverina intsony zany fa ny taon'Andriamanitra tompoko Andriamanitra izay omniprésent, omniscient, omnipotent dia manana ny taony manokana
mitovy daholo amin'Andriamanitra na ny tany amin'ny 4 millions d'années na ny amin'ny 2 millions d'années ho avy na ny amin'izao iainantsika zao na ny tamin'ny talohan'i Jesosy na tamin'ny tafaran'i Jesosy tsy mamaritra feno na hahatakatra feno an'Andriamanitra ny teolojia amin'ny maha siansa anazy. Izay no maha tsy siansa ascendant fotsiny ny teolojia, ilay siansa ascendant ilay hoe ny sain'olombelona no miezaka mikaroka sy manakatra an'Andriamanitra fa ilay descendant Andriamanitra manambara tena amin'ny alalan'ny fanahy masina no miara-miasa amin'ny saina kely raha-pitahaina ozy Andriamanitra hoe tahaka ny avon'ny lanitra sy ny tany ny elanelany fahalalan'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'olombelona dia ilay sombiny kely mba nomenan'olombelona fotsiny zany no mba entiny manakatra araka n'izay mba kely nomen'Andriamanitra anazy fa tsy siansa exacta zany reto datomeko reto nataoko lavabe mihitsy izay fanazavana izay satria zava-dehibe hatrany amin'ny fanombohan'ny fampianarana izay ataoko eto amin'ny pejy ka hatramin'izay fampianarana ho avy rehetrarehetra hoe ny fitondrako ny fampianarana indrindra mampiasa ny fijery feminista eto dia sady mampiasa ny fanahy masina izay mitaona sy mampianatra ary miteny amiko aloha ka ahafahako mizara aminareo no mampiasa an'ireo fahalalana teolojika mifangaro siansa miara-miasa entina hanazava ho takatry ny sainy génération scientifique ankehitriny ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly fa tsy manao valo-boraingina fotsiny hoe zay no izy mino anao tsara tsy mino anao tsara rehefa siansa ny nonao dia tsy voafonjy ianao tsia tompo scientifique fier de lettre zao za mampianatra zao ary nangataka tamin'i Jesosy dia nomeny fanazavana scientifique mifanaraka kokoa amin'izay kely mba fahalalana scientifique haiko hanorenany ny finoana ato anatiko fa tsy zavatra anankiroa tsy maintsy hisaraka tanteraka tompoko hoe rehefa mahalala scientifique anao dia tsy afaka mino fa misy Andriamanitra namorona zao tontolo zao misy fanahy masina nanome io saina sy fahalalana ao aminao io ary misy hery ambony noho ny siansy migere n'izao tontolo izao na dia atsotsika hoe accident sy imprévu aza ny anarany ho an'izay tsy te hino hoe Andriamanitra dia ambonin'izany rehetrarehetra zany. Ny antony ilazaiko an'izay zany chiffre approximative hitan'ny siansa ao anatin'ny teolojia reto omeko reto fa tsy daty exacta satria za manokana dia isany nisafidianako nianatra informatika nieritreretiko hoe ity informatika ity ngamba no science le plus exact azoko ianarana satria rehefa ny ordinateur no mitendry A eo amin'ny clavier dia mivoaka ary amin'ny écran dia rehefa manao calcul dia tena valiny marina no mivoaka eo dia tao no nanehoan'Andriamanitra tamiko tokoa fa tena voafetra tompo ny fahalalana scientifique. Ny informatika no siansa mibug indrindra amin'ny siansa rehetrarehetra izay mba kely haiko. Manao programmation zany ianao tokony hivoaka tsara hoe rehefa 1 plus 1 égale 2 fa rehefa hibug io système io na hibug io réseau io na hibug io programmation na HTML fotsiny ataonao io dia tsy mety compilena le programme dia tsy mety mandeha dia vaky lohanao mandinika hoe aiza le erreur amin'le systèmeko ve sa amin'le logicielko ve sa amin'ny matérielko ve sa amin'ny réseauko ve sa amin'ny inonako ve dia misy fotoana indraindray dia mivao azy eo le olana satria fahalalana scientifique limité daholy izay no mahatonga ny informaticien miaiky daholo fa misy ny bug na amin'ny programmation na amin'ny réseau na amin'ny base de données na amin'ny inona limité izy rehetrarehetra fa amin'ny finoana kristiana teolôjiana scientifique
kristianina tahaka anay kosa dia manaiky zahay fa mibug ny fahalalantsika olombelona fa ny fanahy mason'Andriamanitra kosa izay niasa tanatina million d'années tsy miova, tsy mibug fa be famindram-po Andriamanitra ka na dia tsy takatra ny mpanoratra ny Genesisy ara tamin'ny fahalalana izay nananany tamin'izany fotoana izany fa boribory ny tany dia neverin'ny fampilà dia tsy mandiso ny fahamarinan'Andriamanitra namorona sy niaro ary nanome ny zavatra rehetra ho an'olombelona izany rehefa nahita ny teoria siantifika taty aoriana indray hoe boribory indray kay ny tany fa tsy pilà araky ny fahatakaran'ny mpanoratra ny Genesisy anazy. Zany hoe ny antony ilazako an'ireo rehetrarehetra tsy hiditra indray mandeha handeha amin'ireto tetiarana reto satria efa nianarantsika tamin'ny fampianarana vita tany aloha daholo ny momba ny Eva, ny momba ny Ada sy Zila ary ny vady aman-janak'i sy Agara ary nianarantsika tamin'ny vagy manaraka indray ny momba ny Sara sy Rebeka, Lea, Bila, Zilpa sy Rahely izay nifarana ny fampianarana nataontsika tany amin'ny volana fevrie dia izy dimy ilay matriarka dimy nianarantsika voalohany moa mazava ho azy tsy tanatin'ilay généalogie mitohy fa ampatsiahiviko anao eto izany hoe tsy zavatra natambatambatra tsy misy lôjika akory io fa i Tamara dia avy amin'ny taranaka Joda. Nianarantsika farany ilay zanaky Jakoba 13 mianadahy tamin'ny izy 4 vavy dia i Joda ilay zanaka faha-4 zany ilay niteraka tamin'ny Tamara ka nahatonga n'ilay taranaky Joda dia teo amin'ny rehefa niteraka ny fareza zareo dia nisy taranaka maromaro indray hatrany amin'ny Rahaba sy i Rota ilay ianarantsika androany dia efa nianarantsika moa dia soratako eto amin'ny tetiarana ihany hatreo amin'ny Rota indray nisy taranaka maromaro koa ato no nitohy hatrany amin'ny Davida sy Josefa niteraka ny Jesosy i Maria mbola virjiny ka i Rota zany ny bokin'ny Rota izay mitantara ny Naomi dia rehefa niforona izao tontolo izao tany amin'ny 4 millions na 1 million talohan'i Jesosy Kristy tany dia tany amin'ny 4 millions any zany no eritreretin'ny siantifika fa nisian'ilay safidran'ny Noa dia 2000 ans tafaran'io zany no nieritreretina fa teraka amin'izay i Abrahama. Dia raha atao kajikajy amin'izay zany hatreo amin'ny Abrahama ka hatramin'ny Jakoba satria ry Abrahama mbola niaina 700 taona mahery, 1000 taona mahery teo dia teo anelanelany eo misy elanelana be ilay elanelana izany hoe tsy exacta araka ny lazaiko teo be dia be koa ny teoria amin'ny mahasiansa anazy fa hanamora ny fahazahoantsika anazy zany dia nataoko ny arrondissevako daholo ilay chiffre ankoatran'ilay tany Babilôna moa ito ny tena hoe plus ou moins sûr ny théologienne maro hoe tena 586 dia misy elanelana teo amin'ny raha maka ny aty amin'ny le 2000 zany no raisiko teoriako amin'ity fanazavako ity dia teo amin'ny 100 taona 700 taona teo moa zany no elanelany niainan'i Abrahama sy niainan'i Jakoba ary raha teo amin'ny année 1900 teo zany no nidiran-dry Jakoba sy ry Josefa nakany Egypta rehefa tonga ilay mosary tany amin'ny toerana nisy an'zareo dia teo amin'ny 900 taona teo zany ny zanak'Israely no tany Egypta.
ny 200 taona voalohany ny zanak'Israely ilay voaray tena hoe vahiny najaina tamina ray aman-dreny bean'i Josefa izay nitondra ny zareo tany Ezipta, dia 400 taona taorianan'io dia lasa niova ilay Farao, niova ilay mpanjakan'i Ezipta, dia lasa nandevoziny indray izany ilay Israely izay vahiny namonjy anazy fa tsy naharaka ny tantara izy na niova izy na natahotra ny fanjakana izy dia nandevozina mpanaovy ny asa terivozina ny zanak'Israely tanatin'ny 400 taona, zany hoe 200 taona atsasany taona zany izy no mipetraka tsara niadana araka ny nahatongavany tany 2 fois anio amin'izay rehefa miala tany amin'ny tany izay nomen'Andriamanitra anazy i Abrahama sy ny taranany dia nandevoziny Ezipsianina ka afaka 400 taona indray zany i Mosesy tany amin'ny 1300 tany no sangana rehefa niran'Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely nivoaka avy tany Ezipta, dia ny zanak'Israely ilay efa tafavoaka avy tany Ezipta, ilay efa nandalo tany Sinay arak'ilay niresantsika teo efa nahazo ny 10 zany no niara-nivoaka tao tamin'ny Rahaba janga, dia Inaomy zany azo eritreretina hoe génération Rahaba satria i zanaky Naomy no niteraka nanambady any Rota. Zany hoe teo amin'ny 1280 teo zany vao tsy ela kely nivoaka avy tany Ezipta ny zanak'Israely mbola tsy nanana mpanjaka, mbola tsy mpanjaka zany Davida tamin'io taty amin'ny ane 1000 talohan'i Jesosy Kristy taty no nieritreretina hoe voatsangany Solomona ilay tempolo voalohany zany hoe teo amin'ny 300 taona talohany nananany zanak'Israely mpanjaka teo zany, mbola andron'ny mpitsara no nitondra ny zanak'Israely no niseho ity tantarany Naomy izay rafozany Rota ity. Ho toizantsika amin'ny rehefa hianatra momba ny Holda isika, ilay mpaminany vavy rehefa rava indray ity fanjakany mpanjaka tamin'ny ane 1000 ty 3 ihany moa ny mpanjaka ny fanohy teo amin'ny zanak'Israely, Saoly sy Davida sy Solomona, dia rava ny fanjakan'i Israely hatramin'izao fotoana izao moa io Israely io dia tena mbola tantara, izay no mahatonga niady be any Gaza mbola tantara toy ny tantaran'i Israely satria ny fandimby zany nanjanaka aloha nandevo aloha ny Ezipsianina taty amin'ny ane 1700-1500 talohan'i Jesosy Kristy rehefa tafavoaka avy any nentin'ny Mosesy nivoaka izy tamin'ny 1300 teo dia niditra indray tamin'ny tantaran'izao tontolo izao io mazava ho azy rehefa rava ilay nananany mpanjaka ny fanisy dia niditra indray ny Persianina nanjanaka ny zanak'Israely dia rehefa nilefilefy indray ny mpanjakan'ny Persianina dia tonga indray ny Babilonianina. Ity moa ilay Arabo izay tsika ankehitriny fitambaran-dry Iraka, ry Syria, Libanona, Israely ao anatin'ny firenena Arabo izay no naha-Arabo anazy rehefa tonga ny mpanjakan'ny Babilonianina ry Nebokadnezara. Io tsy anankiray fotsiny fa ohatrany hoe ranavalona misy 1 2 3, Nebokadnezara koa nisy 1 2 3 nifandimby ilay mpanjaka Babilonianina indray dia noravany ilay tempolon'ny Solomona tamin'ny 586. Teo amin'ny 500 taona teo zany no nanana mpanjaka nifandimby sy ny zara ny zanak'Israely dia babo tany Babilona indray. Dia nifandimby tao indray ilay mpanjaka Persianina teo amin'ny 100 taona teo ny Babilonianina nanjanaka, dia taty amin'ny 540 ity indray ilay Sirosy, Kirosy izay tsika protestanta no nandresy ny Babilonianina indray dia ny
Persiana moa zany tsy dia tena hoe nanao forseny kolontsainany loatra ohatran'ny nataon'ny Babiloniana sy ny Egyptiana dia sady namela ny zanak'Israely libra ihany izy izay no nahatonga ny Kirosy mpanjaka nieritreretin'ny zanak'Israely hoe Mesia nanafaka anazy niala tamin'ny fanadevozan'ny Babiloniana nefa nanandevy ihany izy fa nanome liberté religieuse zany izy raha ohatra ka atao amin'ny termantsika ankehitriny dia afaka 200 taona teo indray lefy indray ny Persiana dia tonga indray ny Grika ilay mpanjaka makedoniana ilay Alexandre le Grand koa io koa dia misy 1 2 3 mifanesy koa dia tonga indray ny herin'ny Grika dia afaka kelikely fotsiny teo dia niditra indray ny Romanina zany hoe nifandimbina anjanaka ny Israely tamin'ny mampinaseho teo zany ny firenendehibe rehetrarehetra dia nanjanaka anazy hatraty amin'ny andron'ny fanjanahantany taty amin'ny 1918 ka hatramin'ny 1948 dia isan'ny nozanahany Britanika koa i Israely ka tamin'io fotoana io zany satria efa lasa fivavahana Europeana ny kristianisma vao naveriny kristianina mpanjana tany Britanika indray zany ilay mahatany masina ny tanin'ny Israely araka ny fahazahoantsika kristianina anazy fa izay le mahatonga ady be amin'izay ankehitriny satria efa samy nifandimbina anjanaka tao teo ho tompony daholy ny Egyptiana, Babiloniana na Arabo izy atsika, ny Persiana, ny Grika, ny Romanina dia ny tanjaky ny Roma farany amin'izay zany no nametraka rehefa tonga ilay fanjanahantany tena ilay colonisation dia colonie britanika Israely hatramin'ny 1948 nahazoany fahaleovantena indray dia lasa misy tany iadivana amin'izay zany ohatran'ilay Gaza izay mahatonga ny ady misy mandraka ankehitriny dia iadivan'ny Egyptiana sy ny Israely io hoe iza no tena tompony rehefa nizarainy mpanjanantany indray ny fizarantany taty aoriana zany hoe tena tantara nisy fa tsy zavatra honohono ary tsy hoe miadiady fahatany zany ireo ady misy ankehitriny ireo fa niainga avy tamin'ny zavatra izay voapirofony Baiboly ny fisiny ary namafisiny fikarohana siantifika sy historika samihafa izany hoe ireo rehetrarehetra ireo mitambatra zany no ahafahantsika mahazo tsara ny zavatra resahan'ny Baiboly fa tsy hoe ny Baiboly dia honohono sy anganohano sy zavatra tsy lôjika tsy mifandray amin'ny tantaran'izao tontolo izao fa Andriamanitra rehefa miasa eto amin'izao tontolo izao dia tena ilay tantaran'izao tontolo izao ilay olombelona mpanota eto amin'izao tontolo izao no iarahany miasa hamonjeny an'izao tontolo izao. Tsy azontsika ialana izay izay atsika vao hiditra amin'izay amin'ilay lesona telo ianarantsika avy amin'ny tantaran'ny Naomy satria fianarana soratra masina ho any ataontsika eto fa tsy toriteny fotsiny hakana lesona tahaka ny nataontsika tamin'ny volana marsa fankalazana teo. Ny lesona voalohany ary ho antsika vehivavy iraintsika sy ianarantsika amin'ny tantaran'ny Naomy ilay rafozana izay tia ny vinantony fa tsy tahaka n'ilay normalizevantsika ankehitriny hoe izany rafozana izany tsy maintsy mampijaly vinanto sy mampiady ny zanany amin'ny vinantony dia isika vehivavy no mandray ny lesona na vehivavy vinanto na vehivavy rafozana na vehivavy tsy manambady dia isan'ny zavatra karazana anereny fiarahamonina antsika avy amin'ireo tantara rehetrarehetra nifanesy tamin'ny tantaran'izao tontolo izao ireo ny fiheverana fa isika vehivavy dia ambany kokoa.
Isika vehivavy efa ambany noho ny lehilahy hoy ny rafi-piarahamonina patriarkaly dia mbola mifanambany koa isika samy vehivavy hoe ny rafozana koa dia mbola ambonimbony noho ny vinanto. Ka io no mahatonga an'ilay fahotana voalohany nataoko numéro 1 izy hoe ilay resaka vady. Betsaka isika vehivavy no mieritreritra fa io fahazahoana vady io no raison de vivre antsika eto ambonin'ny tany. Misy aza moa dia sahy mihitsiny mampiasa baiboly hoe ny namoronan'Andriamanitra antsika vehivavy, ny namoronan'Andriamanitra ny Eva dia ny ho vadiny Adama fotsiny. Tena hoe namboarin'Andriamanitra ho fitaovana fotsiny tahaka ny zavaboary fotsiny atao hifalian'i Adama fotsiny ve ny namoronan'Andriamanitra antsika vehivavy fa tsy zanany tahaka ny lehilahy isika. Izay ilay niverenako lavitra be teo hoe tao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao, tao anatin'ny tontolo patriarkaly, tsy ilay patriarkalisma no ratsy. Satria Andriamanitra no nisafidy patriarka 3 razamben'i Jesosy, fa ny abus de pouvoiran'ny lehilahy na ny fanararaotam-pahefanan'ny lehilahy ka lasa manambany vehivavy ao anaty patriarkalisma, io no isan'ny toerin'ny théologiana féministe. Tsy raison de vivre antsika vehivavy tompoko ny hoe manambady. Na dia heverin'ny fiarahamonina aza fa tsy misy dikany ny vehivavy tsy manambady sy tsy miteraka dia tsy izay no nanamboaran'Andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo izao, fa samy noforonin'Andriamanitra na ny lehilahy na ny vehivavy samy zanany tiany hiaina malalaka, samy malalaka, samy zanak'Andriamanitra, samy nomen'Andriamanitra fahafahana, samy nanota ary samy novondena ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny hoe ianareo vehivavy manekeno vadinareo, io moa izany dia misy manitatra sy tena mandrirotra eritreretana hoe ambany izany ny vehivavy, hoe ny loha no ambony sy manana ny toerany, ny lehilahy no lohany ankonana dia ny vehivavy izany vodiny ankonana angasa faladiany ankonana. Fa ny nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy tsy avy aty amin'ny taolan-dohan'ny lehilahy ka hatao lohany ambony hitarika ny lehilahy izy, na avy any amin'ny faladian'ny lehilahy ka hatao ambany ho hitsakitsahan'ny lehilahy izy, fa teo amin'ny taolan-tehezana, eo ampovoany mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy misy hoe namboarina taloha ny lehilahy dia manana fahefana kokoa, fa namboarin'Andriamanitra taloha aza ny biby sy ny zavaboary rehetrarehetra, fa tsy hoe manam-pahefana noho ny olombelona ireo, fa natao indrindra aza hiadanan'ny olombelona, hiainan'ny olombelona, hiveloman'ny olombelona. Ka ilay fiheverana teolojian'ny rain'ny fiangonana taloha izany izay mieritreritra fa ilay tenin'ny Paoly hoe ny lehilahy no namboarina taloha ka ianareo vehivavy mila manetry tena tao anatina contexte manokana ny resahany dia tsy fanambaniana vehivavy velively, fa Andriamanitra no voalohany. Andriamanitra no namorona mitovy nalaina avy tamin'ny taolan-tehezana ny lehilahy sy ny vehivavy ka tsy misy ambony sy ambany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy maintsy alamina sy arindra ny fiarahamonina amintsika tatsinanana dia tompoko lahy sy tompoko vavy, ny lehilahy no atao aloha, araka ny fanazavan'ny dadabeko izay tadidiko foana hoe amin'ny tontolontsika malagasy ny lehilahy mandeha eo aloha dia miaro an'ilay vehivavy vadiny ao aorianany. Fa tsy mitovy amin'ny fieritreretan'ny
feminista tandrefana anazy hoe ladies and gentlemen, ny vehivavy no alefa aloha sokafana ny varavarana idiran'ny vehivavy satria en sécurité ny vehivavy na dia eo aloha aza amin'ny tontolo tandrefana sy amin'ny fomba fijeriny. Fa tsy midika zany hoe tsy maintsy amboarina koa ny kabarintsika hoe tompoko vavy sy tompoko lahy. Maha izy azy atsika misy fandaminana ny lehilahy aloha, fa tsy midika izany hoe ambony na afaka manararaotra sy manimbazimba ny vehivavy izy amin'izay fotoana izay. Azafady. Manimbazimba hoy aho satria isan'ny antony mampijoro mampianatra manokana antsika vehivavy dia efa tafahoatra loatra tompoko. Ny fanambaniantsika vehivavy ny tenantsika, hieritreretantsika fa isika no mesia manaiky ho vonoina sy ho kapokapoana sy hiaritra ny mafy hamonjena ny lehilahy hono. Tadidio tsara fa tamin'ny andro niainan'i Abrahama dia fanaony manao sorona zanaka fanatitra teo amin'ny tanin'ny Kananita manodidina an'i Abrahama, fa nasehon'Andriamanitra mibaribary tamin'ny nanaovany fanekena tamin'i Abrahama hoe izao no Andriamanitra ao, ianao no patriarika razamben'ny firenena fidiko, fa tsy misy olombelona azo atao fanatitra hohomboina sy hampijaliana mba hamonjena olombelona izany amin'ny finoana nahy izay Andriamanitry Abrahama. Tsy navelan'Andriamanitra natao sorona fanatitra Isaka zanak'i Abrahama, fa zanak'ondry no nasain'Andriamanitra novonoina, izay no nahatonga ny fanatitra zanak'ondry tamina fivavahana maro. Enina tamintsika malagasy aza mbola tsy tonga tany amintsika zany kristianina zany, mbola tsy nisy misionera tonga tany Madagasikara, dia isan'ny fomba malagasy ny mamono omby, mamono ondry, mamono biby, rambbiby hatao fanatitra fifamelana noho ny ota sy zavatra maro samihafa. Fomba fanao efa omen'Andriamanitra fanahy anankiray miteny amin'ny zanany rehetra, na dia mbola tsy tonga aza ny misionera Eoropeana tamin'ny toerana maro ny nanao an'izany fanatitra ra velona izany. Fa rehefa tonga Jesosy 2000 taona lasa izay no mahampisorona be lehibe an Jesosy sy maharitra mandrakizay ny fisoronana nataon'i Jesosy, ka mahatonga antsika kristianina mandraka ankehitriny mankalaza ny sakramentany fanasan-taona ny Eukaristia hoe ity no tenako, ity no rako izay omena ho anareo. Ho famonjena zany hoe tsy misy ran'olombelona na rana biby azo vonoina intsony, atao fanatitra intsony ho an'izay mino an Jesosy Kristy ho mpisorona be lehibe namonjy an'izao tontolo izao. Indray mandeha nombona teo amin'ny hazo fijaliana, raisitsika amin'ny finoana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny fiangonana kristianina, io tena siran'i Jesosy io ho famelana ny helontsika rehetra. Izany hoe tsy olona fotsiny zany no tsy azo atao fanatitra intsony, fa na ny biby zava-mananaina manana rà koa aza dia novonjen'i Jesosy tsy azo vonoina atao fanatitra intsony, fa efa vitan'i Jesosy, efa nentin'i Jesosy ny fampijaliana ny nofo rehetra hampiarana ny justisin'Andriamanitra. Tsy misy tsony isika vehivavy te ho mesia io hoe hiaretako ny daroka ataon'ny vadiko rehefa mamo izy mba hamonjeko azy satria hazo fijaliako io. Tsy atompoko,
Tsy mampitondra azo fijaliana olombelona izany Andriamanitra fa izy ihany no mitondra izany tamin'ny nahatongavany ho nofo. Isika no vonjen'Andriamanitra rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy tsy nisy natao ho vonoina sy ampijaliana sy atao sorona hamonjena olombelona izany, na ianao tenanao aza tsy voavonjinao amin'ny fampijalianao tena, fifadianao hanina, fandarodarofanao an'io tenanao io, velesiko mafy ny tenako manga, tsy izany no mahavonjy atsika fa ny famonjena atsika tamin'ny alalan'ny darodaroka sy famonoana efa nahazo an'i Jesosy Kristy. Fa fao tanteraka ao anatin'ny saintsika vehivavy izany mandraka ankehitriny hoe hazo fijaliako ity famonomonoana sy fampijaliana sy fanaovana tsinotsinona ity. Tsia tompoko. Tsy eken'Andriamanitra hisy olombelona na lehilahy na vehivavy hampijalijaliana na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy na ara-pihetsempo na ara-bola na ara-pifandraisana na ara-kinona izany intsony ho an'izay mino an'i Jesosy Kristy ho efa nahavonjy azy. Betsaka isika vehivavy no te hanao Mesia. Za tao anatin'izany nieritreritra hoe tsy fidy no an'ity lehilahy ty anie no mamono vono sy lasa mitady ady mampahory mahafaty ny fiainam-pinoko sy ny fiainam-panako mahatonga areti-po atao anatiko ohatran'izao dia tsy maintsy hoentiko fa hazo fijaliako ty. Tsia tompoko. Tsy misy hazo fijalian'olombelona hamonjena olombelona izany fa hazo fijalian'i Jesosy Kristy ihany. Tsy hoe tiavany namanao mihoatra ny tenanao ka vonoa io tenanao io, fa tiavany namanao tia avokoa ny tenanao izay efa novonjen'i Jesosy Kristy tamin'ny tenany sy ny rany izay efa novonovonoina teo amin'ny hazo fijaliana. No hoe mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay dia tsy manao forcé anao, tsy maintsy amela foana, na dia olona tsy miaiky, tsy mibebaka, tsy miova aza, satria na Andriamanitra aza tsy mamela ny helokao foana raha tsy miaiky aloha anao, mibebaka ianao, miteny amin'ny vavanao ary miova ny fiainanao. Andriamanitra tsy nanao hoe nanota Damaseva dia Befamindrapo za dia voavela ny helokao, fa novonoiny ny zanany, izay no justice-n'Andriamanitra. Tsy isika olombelona mpanota novonoina fa izy Andriamanitra tenany no nampiatrana izany mba ahafahantsika olombelona miaiky. Miaiky isika olombelona fa mpanota ary mibebaka tena miova izay vao raisina ilay famonjena maimaim-poana. Maimaim-poana satria tsy mila darodaroana isika, tsy mila mampijaly ny tenantsika isika hoe nanota za dia darodaroako ny tenako na nanota za dia avelako darodaroan'ny vadiko. Tsia tompoko. Aza afangaro mihitsy ny famindrapo izay tsy hitakiana tambiny, mila manefa omby sy onitra intsony sy ny famindrapo omena maimaim-poana noho ny fitiavana rehefa miaiky. Nidaroan'ny vadinao indray mandeha anao, mahazo mamindra fo aminy ianao. Indroa intelo tsy maninona aza. Raha mbola te hamindra fo aminy ianao, fa rehefa tsy mety miaiky izy, tsy mety mibebaka izy, tsy natao hijanonanao ao foana ka hoe tsy maintsy mamindra fo sy manaiky ho vonoiny ato aho fa mandika ny tenin'Andriamanitra ianao ka lasa Andriamanitra no tsy hajainao hoe tia avokoa io tenanao io.
Satria izaho Andriamanitra aza tsy mandarondaroka anao fa izaho no manaiko daroana mba tsy handaroana anao. Dikan'izany tsy misy olombelona natao handarondaroka anao na ara-batana na ara-teny marary na ara-bola na ara-tsaina na ara-kinona na ara-kinona ka eritreretanao hoe ekeko izany satria azo fijaliako. Tsy atompoko. Tsy misy hazo fijalian'olombelona hamonjena olombelona izany. Ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ihany izay hankalazaintsika amin'ny zoma masina izao indray mandeha. Isan-taona ampatsahivina antsika fa ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy no hamonjenantsika. Fa tsy isika no mamorona fijaliana ho antsika, manaiko viraviraina sy ampijaliana ka mahatonga antsika vehivavy malagasy indrindra mampalahelo mirongatra ankehitriny ny famonoana vehivavy. Efa tsy ara-tsaina sy ara-bola fotsiny intsony fa tena ara-batana, daroana, omena teny mahery, atao tsinotsinona, aolana dia tsy misy miteny fa hoe azo fijaliako, hiaretako fa adala izy mamela anazy foana izany na tsy mihaika aza izy. Andriamanitra aza tsy mamela anao foana raha tsy mihaika ianao. Aza ampiasaina fahatany hamonoana anao toy izany ny tenin'Andriamanitra ry vehivavy. Tsy ny vady fotsiny ihany io. Fa hoy ny fomba fitenintsika malagasy izay, raha tiana ny vady hono dia ny rafozana ny tsinjovo mandeha. Niainga avy any aho. Fa ilay rafozana no tena mifandray indrindra amin'ny tantaran'i Naomi sy ny tenin'i Naomi ka hianarantsika avy amin'io andininy tokana nolazain'i Naomi ao amin'ny 2:1-5 io. Fa i Naomi rehefa maty ny vadiny sy ny zanany roa lahy, eritrereto amin'izany fa niala avy tany a Betlehema izy nanana vady sy zanaka fa kere fotsiny nandehanany nifindra tany Moaba. Tonga tany nefa izy ny vadiny sy ny zanany aza ilay kely mba nananany maty tany daholo. Efa tsy misy antenaina intsony ny momba anazy fa tsy mba namoy foy Naomi. Tsy nanao na hoe vita tanteraka ny momba andehanao mpangataka eny an-dalana miaraka amin'ireto vinantoko reto satria tsisy zanaka lahy afaka hiasa sy hamelona anay telo intsony. Nitraka i Naomi. Ny tenany aloha no nijereny. Ody any a Betlehema any amin'ny tany niaviako aho fa tsy vita hatreto ny fiainako na dia maty aza ny vadiko sy ny zanako roa lahy. Ny tiany tenany aloha Naomi. Na dia novany aza ny anarany hoe lasa tena mangidy Naomi. Rehefa tonga tany a Betlehema, tena nangidy ny fiainany, tsy nanao kisarisary mody mahery fotsiny izy hoe zakako izany. Tena nekeny fa voa mafy izy. Tena nalemy izy, very ny nananany rehetra, niaika izy. Fa tsy nijanona teo. Fa efa mamokatra hozy izy ny tany any amin'ny tany misy andeha hody aho. Fa tsy tia tena fotsiny izy dia hoe tsy miera reto efa tsy vinantoko intsony fa efa tsy eo aza ny zanako avy dia andeha hody fotsiny dia izay hanaovany ny fiainany ihany. Tsy tompoko. Tsy ny tenany Naomi fotsiny ihany no tiany fa tiany tahaka ny itiavany tenany koa ireto vinantony roa vavy reto na dia efa tsy eo intsony aza ny zanany lahy izay nahavinantony azy tany am-boalohany fa tena notsofiny rano. Tso-drano ray aman-dreny zava-mahery hozy tsika malagasy. Notsofiny rano izy roa vavy. Hoe homeny Jehovah tokantrano indray anie ianareo. Tsy hoe tsy mahazo manambady intsony ianareo fa izany ny fombanay Israely. Tsy nanao an'izany an'ireto vehivavy Moabita reto Naomi.
fa tena nitoetra tao anatiny foana ny fitiavana n'ilay vinantony. Na dia tsy nahazahoany taranaka tamin'ny zanany ara, na dia maty aza ireo zanany ireo, dia notohizany foana ny fitiavany an'ireto vinantony reto. Fantany fa mbola tanora izy roa vavy, mitsodi-drano anareo aho izy izy, andanako hareno ny fiainanareo. Fa tsy ankalazaina hoe rehefa fa avy niteraka ka nisaraka na efa maty ny vady aman-janaka dia vita hatreo ny fiainana, tsy hanambady intsony. Aza manambady izany fotoana fa manahirana anie izao ny miverina manambady, fa ny zanaka ao indray no olan'ilay vady. Tsy izay ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantaran'ny Naomi sy Rota sy Orpa eto. Fa na dia efa rodana aza ny mombanao rehetra, ry vehivavy malagasy, dia mbola afaka manana fiainana manaraka vaovao indray ianao. Tsy voatery hoe tsy maintsy hiazakazaka eo no eo ianao satria afa-baraka na menatra na mahatsiaro irery hoe efa nanana tokantrano za teo dia rava dia izay tonga manaraka eo avy dia hidirako anaovako ratirapazy. Mila fotoana io vatantsika io, mila fotoana io saintsika io, mila fotoana io fontsika io ho sitrana aloha. Fa afaka miverina manarina fiainana isika. Na Naomi izay efa vehivavy lehibe, maty vady maty zanaka aza, mbola nandeha niverina amin'ny finoana sy fanantenana tany amin'ny tany. Tsy fantany izay niandry azy any, fa ny finoany any Andriamanitra. Sady ninony io Andriamanina io, fa mbola afaka manarina ny fiainany no nangatany koa io Andriamanitra inoany io mba hahitasy hanome vady indray an'ireto vinantony izay firenena hafa ireto. Ary araka ny tantara dia hitantsika tsara fa tena mbola nahazo vady avy amin'ny taranaky Naomi i Rota rehefa tsy nety nandeha niverina tahaka ny Orpa, nijanona tany amin'ny taniny tahaka azy, fa nanaraka ny Naomi foana izy. Izany hoe nipetraka foana ilay maharafozam-bavy sy vinanto-bavy na dia rava aza ilay nieritreretina nampitambatra noho ny Andriamanitra izay inoana. Io moa ilay tena nampalaza ny Rota hoe izay Andriamanitrao no Andriamanitro, izay hafatesanao no hifatesako sy hilevenako. Fitiavana tahaka izany no tokony misy amin'ny vinanto sy rafozana kristianina araka ny tantaran'ny Naomi sy Rota. Fa tsy isika vehivavy manambady raha sendra mba tsy vonovonoy ny vady dia vonovonoy ny rafozana. Mety tsy misy angamba rafozana mahasaman-daron-daroka vatana, satria samy vehivavy moa izany. Nisy ihany mamanay efa tena nikombara-batana mihitsy tamin'ny rafozany rehefa saika nitsatohan'ny bebenay antsy mamanay. Nisy fotoana niady ry zareo dia tena namaly mamanay. Fa tsy nanaiky ny viraviraina fotsiny teo. Isika vehivavy malagasy maro, isaky ny tonga ny rafozana amin'ny ferinaina fa tena mamono amin'ny teny tsy zaka amin'inona dia normalizevana izany hoe atao ahoana fa ny rafozana ny tsinjovy mandeha dia avela hamonomono eo, na amin'ny teny na amin'ny fihetsika na amin'inona dia eo dia mangina vonovonoana hoe zanak'ondry hoentina vonoina dia tsy namaly hono isika manao mesia sandoka mamono ny tenantsika rehefa vonovonoa ny rafozam-bavy sy ny rafozan-dahy sy ny hatramin'izao bavy sy ny zao dahy rehetrarehetra, satria hoe loloavina ny avam-bady. Tsy natao anaiky an'izany tompoko, isika vehivavy manambady. Ve faharoa mamono ny vehivavy manambady ny toerana mahavinanto manaiky vonovonono izao rehetra izao. Androany ianao mahafantatra fa tsy misy natao hanararoatra sy hanimbazimbanao izany, na ny vadinao na ny havam-badinao ry vehivavy manambady, fa natao hifankatia tahaka Naomi sy i Rota ary Orpa, ny mpivinanto
mpirafozana, mpirahavavy ampanambadiana, mpizaobavy sy mpizaoda ampanambadiana, fa tsy natao hifanararaotra, hifamono amin'ny endrika samihafa. Natao hifampitsinjo tahaka ny Naomi, fa tsy manararaotra tahaka ny Joda ilay rafozan-dahy. Manararaotra ny Tamara vinantovavy, nijoro Tamara. Tsy hoe nasain'ity rafozako ity miandry an'ity zanany farany ity eto, ajereo fa efa nianarantsika ny momba ny Tamara, ilay saika ny fitampitahan'ny rafozan-dany, fa tsy nijanona teo Tamara fa nijoro izy. Ilay afetsen'ny rafozan-dany ihany no netiny nazahoany taranaka sy toerana indraika na iray amin'ireo matriarika 5 any Tamara, rehefa tsy nanaiky fotsiny ho lembolembena sy adaladalain'ny rafozan-dany izy. Tsy natao vonovonoana rafozana sy avam-bady zany isika vehivavy tompoko. Ny lesona farany, ilay V3, ilay hoe toerana ametrahana antsika vehivavy. Tsy ao anatin'ny tokantrano sy ny fianakaviana ihany fa eo amin'ny fiarahamonina. Dia atao hoe vehivavy ambany, vehivavy irakiraka, vehivavy zany mpanompo, manaiky foana io. Dia araraotina. Mieritreritra tsika fa hoe efa tsy maintsy hiankin-doha amin'ny lehilahy satria izy hono no lohan'ny ankonana, dia afohy daholo ny mombanao rehetrarehetra. Nandany vola ny ray aman-dreninao, nampianatra anao tahaka ny lehilahy izay makavady anao koa. Dia hozy ny vadinay, tsy mahazo miasa anao fa mipetraka ato an-trano ato mitaiza ny zanako, izay no nangalako anao avy any. Dia na dia tsy pasionao aza zany mikarakara tokantrano zany, dia izy hono ny lohany mamono ny tenany tahaka izany. Dia tsy miasa ny vehivavy fa mipetraka ao an-trano. Dia sorena fotsiny ao, dia lasa miankin-doha. Dia mora araraotina amin'izay. Tsy tompoko. Marobe no mampiasa an'ilay tenin'ny Paoly eo anareo vehivavy angina rehefa ao am-piangonana. Izay na tonga na niverina nanazava resaka fotoana sy konteksta lavabe teo. Tadidio tsara fa tamin'ny andron'ny Paoly sy ny apôstôly mbola tsy nisy an'izany trano fiangonana ohatran'izao eritreretintsika izao, ka hoe nisy pilopitra nitoriany vehivavy teny izany tamin'io, ka hoe mangina anareo vehivavy ao anatin'io fiangonana pilopitra io. Tsy nisy an'izany tamin'ny andron'ny Paoly sy ny tenenan'ny Paoly an'io, fa ny fiangonana kristianina tamin'io vanim-potoana io, indrindra ilay tany Korinto, ilay ny tenenan'ny Paoly io ianareo vehivavy mangina, dia mbola fiangonana tao anaty tokantrano. Azavaiko tsara satria tena isany mahatongady hevitra marobe ity tenin'ny Paoly ity, ka io ihany no generalizevana fa tsy jerena ilay tenin'ny Paoly eo aloha, tsy misy tsony na jiosy na grika na lehilahy na vehivavy na andevo na mpanompo amin'ny fiainana kristianina. Fa iny ihany no entina hampanginana ny vehivavy sy tsy hanekena ny vehivavy andray andraikitra ao amin'ny fiangonana. Teo amin'ny tontolo jiosy, ao amin'ny baiboly izay ianarantsika nisy ny tantaran'ny Naomi, izay nitoeran'ilay rafi-piarahamonina patriarkaly, dia tena nanana ny naha izy azy ny vehivavy. Efa nianarantsika tamin'ireo matriarika 5 zany fa ny tontolo patriarkaly izay mametraka ny lehilahy ho voalohany teo amin'ny fiainan'ny jiosy sy ny zanak'Israely, dia tsy mba nanambanimbany na nanao tsinotsinona vehivavy zany. Efa tontolo patriarkaly Rômanina no manambany vehivavy, ary tamin'ny andron'i Jesosy dia zanatany Rômanina ny jiosy, ka lasa influencen'ilay patriarkalisme Rômanina manambany vehivavy, ilay patriarkalisme jiosy tsy manambany vehivavy. Io koa no entiko mijery ny patriarkalisme malagasy
raha ampitaina amin'ilay patriarkalisme tandrefana mitovy amin'ny patriarkalisme romanina ihany. Ny patriarkalisme malagasy tompoko ilay mametraka hoe tompoko lahy sy tompoko vavy lehilahy aloha dia tsy mba nanakana vehivavy tsy handray andraikitra izany. Nanana mpanjaka vavy maro isika, Ranavalona 1, 2, 3, Rasoerina, tany amin'ny Sakalavan'ny Boeny zao ohatra ny misy anahy, nisy Andry Ravahiny tany, mpanjaka vavy izany. Fa tsy tao Imerina ihany, tany atsimo nisy sojabe vehivavy maro. Ny patriarkalisme malagasy tompo tsy mba nanakana ny vehivavy tsy handray toerana hitondra sy hitarikaraka ny fieritreretan'ny misionera tandrefana. Ny patriarkalisme taty andrefana tamin'ny andron'ny kristianisma nentina tany Afrika dia mametra hoe ny vehivavy tsy mahazo mifidy, ny vehivavy tsy mahazo mianatra. Ranavalona voalohany efa nametraka lalàna tao Madagasikara hoe mahazo mandeha an-tsekoly daholo ny lehilahy sy ny vehivavy malagasy rehetra. Fa rehefa tonga ny mpanjanatany frantsay nanao copier-coller ny lalànany patriarkalisme française tany aminy netiny tany Madagasikara, vao nanomboka ny ferany hoe tsy mahazo mitovy ny isan'ny lehilahy sy vehivavy mandeha an-tsekoly fa mihena ny isan'ny vehivavy makany an-tsekoly. Satria ny vehivavy Europeana taty ivelany moa tsy nanan-jo, fa ny vehivavy malagasy tompoka efa nanan-jo hatrany amin'ny voalohany. Tsy ny Amerikanina sy ny tandrefana no hampianatra ny malagasy ny matriarkalisme sy ny fametrahana ny vehivavy amin'ny toerany, fa isika efa tompony. Ny vazaha tamin'ny alalan'ny colonisation, christianisation, ny islamisation sy ny vazaisation sy ny globalisation rehetrarehetra no nitondra ny patriarkalisme européenne manambany vehivavy tany Madagasikara. Fa tsy mba natao ambany sy tsinotsinona izany ny vehivavy malagasy tao anatin'ny tontolo patriarkaly izay niainantsika. Mitovy amin'izay ny zava-misy teto, ilay patriarkalisme jiosy nametraka ny vehivavy tamin'ny toerany misy azy dia noferan'ilay patriarkalisme romanina hoe ny vehivavy tsy mahazo miteny en public teo amin'ny tontolo romanina. Fa teo amin'ny tontolo jiosy ianarantsika amin'ny heriny fa tena nisy mpaminany vavy Hulda. Mpanjaka Josia no maniraka maka hevitra any amin'ny mpaminany vavy Hulda. Nitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra maha-mpaminany vavy azy teo amin'ny tontolony jiosy tamin'ny testameta talohan'ny vehivavy. Fa ny tontolo romanina izay nametra ny vehivavy tamin'ny andron'ny apôstôly sy tamin'ny andron'ny Paoly no nahatonga ny vehivavy tsy nahazo ny teny en public, ka nahatonga ny reto vehivavy kristianina nanao fitaovam-pivavahana tao anaty tokantrano fa tsy en public ohatra ny sinagoga sy ny fiangonana tany Korinto reto afaka ny teny. Betsaka ny teolôjiana indrindra feminista manao analizy kritika ny fahadisoan'ny interprétation an'io tenin'ny Paoly io tany amin'ny contexte publika romanina sy fiangonana tao anaty tokantrano kristianina tamin'ny taonjato voalohany. Nahazo ny tenin'ny vehivavy tao anatin'ny fiangonana kristianina tany an-tokantrano voalohany ka afaka nitory na minany nandray andraikitra tahaka an'ireo vehivavy maro any amin'ny testameta vaovao izay mbola ianarantsika rehefa tapitra ireo vehivavy ato amin'ny testameta taloha ireo. Ka tsy antony velively izany tompoko hanoerana hoe ny vehivavy dia tsy mahazo atao ordination na tsy mahazo manao mpitarika amin'ny fiangonana satria ny vehivavy natao angina. Interprétation populaire tsy mampiasa ny théologie araka ny contexte sy fijerena amin'ny lafiny siantifika ny nampiarana an'ireo teny ireo tamin'ny vanim-potoana nitenenana anazy io ka atao forcé copier-coller amin'ny androntsika ankehitriny fotsiny izany.
Ary betsaka aza anie ny fiangonana efa manaiky hoe tsy misy antony ara-teolojika io tompoko satria ny patriarkalisma malagasy dia tsy mitovy amin'ny patriarkalisma tandrefana izay misionera nitondra ny fivavahana kristianina tany Madagasikara ka mandrara ny vehivavy tsy handray anjara feno amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fiangonana kristianina izay efa nanana mpisorona be lehibe nanafaka ny lehilahy sy ny vehivavy tao anatiny fifanambaniana sy fifahadisoam-pifandraisana. Efa narenin Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fifandraisana tamin'Andriamanitra sy ny fifandraisany samy olombelona ary ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny zavaboary, indrindra indrindra ny fifandraisan'ny olona amin'ny tenany. Noho izany ry vehivavy, feminisma malagasy manao ahoana no tokony entintsika teolojianina kristianina mampianatra ny vehivavy sy entin'ny vehivavy mampianatra, satria isika vehivavy dia mianatra teolojia, mahay teolojia, mahay tahaka an'ireo lehilahy izay milaza ny tenany ho tompon'ny fahefana amin'ny tenin'Andriamanitra ireo. Fa tsy misy an'izany ao amin'i Jesosy. Mitovy isika eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy isika vehivavy no minehaneha. Za manokana dia nandahatra amin'ny farany mahatonga anahy mandrak'androany mbola manao discernement ny fiantsonana hoe inona moa Jesosy ny andefasanao ato anatin'ity teolojia ity. Tsy nandalo tao amin'ny saiko, tsy mba safidiko mihitsiny izany. Na hatramin'ny fahazazako, na tamin'ny atrehakolana samihafa amin'ny mahateolojianina vehivavy ao amin'ny fiangonana mandrak'ankehitriny. Hoe zany te hanao an'io, zany te hiady amin'io, fa Andriamanitra tompoko rehefa miantso atsika vehivavy, tsy takatry ny saitsika, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika, amin'ny toerana misy atsika sy ny fiangonantsika ny fiasan'Andriamanitra miantso atsika vehivavy. Aoka hamaly ny antso isika, ka hanaiky teny rehefa ampiteneniny, tahaka ny nampitenenany an'ireo vehivavy maro hatrany amin'ny testameta taloha ka hatramin'izao andro ankehitriny iainantsika izao. Tsy asantsika ity, tsy tenintsika ity, ka hoe matahotra aho, matahotra ny rafitra aho, matahotra ny hitsaran'olona aho dia tsy hiteny. Asan'Andriamanitra io tompoko, tenin'Andriamanitra io tompoko. Henon'Andriamanitra tahaka ny fahenony ny fahorian'ny zanak'Israely tany Ezipta ankehitriny, ny fanandevozana ny vehivavy malagasy maro, na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana. Isika vehivavy no irany hijoro sy hanafaka ny vehivavy amin'izany. Aoka tsy angina fotsiny intsony isika izay nomena ny teny manam-pahefana sy teny velona, fa aoka sa hijoro, hanohitra sy hanitsy ireo fampianarana lazaina fa kristianina feno patriarkalisma manambany vehivavy sy mizoginia manameloka vehivavy samihafa ireo. Tsy izany no fampianaran'i Jesosy Kristy izay netiny. Hanao asa lehibe noho izany ianareo hozy Jesosy rehefa tonga ny fanahy masina mampahery. Hanao asa lehibe noho i Jesosy isika vehivavy izay nomeny ny fanahy masina. Hanao asa lehibe noho Jesosy ny fiangonana sy ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay antsoiny, fa tsy limitena hatreo amin'izay vitan'i Jesosy sy ireo apôstôly fotsiny ihany, fa izay hitondrany fanahy masina, izay miantso sy maniraka vehivavy hanafaka ny vehivavy sy ny lehilahy sy ny firenena sy ny zavaboary rehetra ho afaka amin'ny famitahana izay amonoany Satana hatrany am-boalohany ny zavaboary sy ny olon'Andriamanitra izay tiany hiaina malalaka sy hiaina finaritra eto amin'ity tany hisantarana ny iainana ny fanjakany ity, ka hitaomantsika
izay mbola voafatotra rehetra koa hisantatra n'izany fiainam-piadanana, fiainam-pahafahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany manomboka eto amin'ity tany fandalovana ity, fa tsy hoe hivavaka hipetraka hijery fotsiny eto antsika fa rehefa any an-danitra vao samy ho afaka avy. Tsy niandry tany an-danitra fotsiny Jesosy na nanao demonstration ny azo fijaliany teny amin'ny lanitra fa nidina tetỳ tany. Netiny tetỳ tany ny fanjakany sy ny fahamarinany. Isika no natao hiaina sy hampiaina izany eto. Santaritsika eto izany ary hiainantsika amin'ny fahafenoany any amin'ny fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra antsika. Noho izany ry vehivavy, ny anankitelo izay tokony ataontsika zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika voalohany, Andriamanitra sy ny teniny ihany no arao sy tiavo, satria io no mampianatra anao hitia ny tenanao tahaka ny itiavanao ny namanao, fa tsy hitiavanao ny hafa rehetra na ny zanakao na ny vadinao na ny rafozanao mihoatra noho ny tenanao, satria hoy Andriamanitra tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy mihoatra noho ny tenanao na latsaka noho ny tenanao fa mitovy amin'ny fitiavanao ny tenanao. Izany hoe raha te hianatra hitia ny hafa izany ianao, ianaro aloha ny mitia ny tenanao dia ho tahaka izay koa ny itiavanao sy hanompoanao ny hafa. Fa hoy Jesosy, ianareo tia satria izaho efa tia taloha. Tiantsika Andriamanitra ka manome antsika an'izany fitiavana izany ahafahantsika mitia ny tenantsika sy hitia ny hafa. Ka raha tsy mandray an'ilay Andriamanitra fitiavana aloha isika, tsy vitan'ny hiezaka ataontsika amin'ny fahalalany saina na hiezaka ataontsika amin'ny développement personnel, mampiasa zavatra samihafa, mampiasa siansa, mampiasa psychologie, mampiasa spiritualité na mampiasa na inona izany fitiavana izany, fa Andriamanitra ilay fitiavana no manome fitiavana ahafahanao mitia ny tenanao aloha, izay vao mitia ny hafa koa. Teo an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.